miandrandra ny anatanterahana na fifidianana fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ao anatin'ny filaminana kosa ny vahoaka any anivon'ny tanàna ny farafangana eny raha nambarana Andriamatoa Jules Sanjona zanaky ity distrika ity arahantsika toy izao manaraka izao ny fanehoan-keviny. Miandrandra ny anatontosana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka mimponina ao farafangana hoy Andriamatoa Jules Sanjona zanaky ity distrika ity. Raha ny fanazavana nentiny dia efa miomankomana amin'ny fiantrehana ny fifidianana roa ireo izay verina ho totosaina ny 20 Desambra ao avy izao ny any an-toerana. Zava-misy any amin'izao fotoana izao moa dia samy misebiseby daholo na ny vahoaka na ireo izay miomankomana fifidiana na ny ao amin'ny solombavam-bahoaka izany na ny ary amin'ny présidentielle sy ireo komity izay manohana ny olona tsirairay ao ny manangana ny comité de soutien ao ny mitady ny délégué ny bureau de vote fa ny zavatra ikambanana zany araka ny zavatra hita tamin'ny premier tour ny présidentielle iny dia tsy dia sarotra ho an'ilay olona loatra raha ny fahitana azy ny mampiasa n'ilay bulletin tokana satria araka ny arahantsika malala zany ny olona amin'iny faritra tsy matsinanana iny dia ny ankamaroany dia mahay taratasy daholo ataontsika hoe ny taux d'alphabétisation iny angambany anisan'ny ambony eto Madagasikara ka tsy dia manano sarotra fa teo amin'ilay fotoana na ny manana azy sy nampianarana azy anga no somary fohifohy kely ohatran'izay zany ny fahitako azy fohy le fotoana dia teo koa moa zany le fomba fizarana n'le karaha-pifidianana somary taratara hiany na nisy fifanitsahana ndraikitra raha ny fahitako azy. Araka izany dia tsy nanao sarotra ho an'ny maranisa tamin'ny mponina tao farafangana amin'ny fampiasana ny bulletin tokana nandritra ny fifidianana fiodiana voalohany 20 Oktobra lasa teo. Mikasika an'ilay fifidianana kosa dia misy ny etaeta mponina ao farafangana. Raha ny etaetan'ny mponina any aloha dia tokony samby ho ampidirina ao amin'ilay fifidianana daholo fa tsy ireny izay nameny ny carnet ireny ihany fa na ireo mbola tsy namena ireny zany dia mba mangetaeta ry zareo satria mbola tsy niverezinjona mba te hisoratra anarana any amin'ny fokotany misy azy any. Manodidina ny ray hetsy ny isan'ny mponina voasoratra anarana tao amin'ny commune 2 ao amin'ny distrika farafangana ary na dia nisy ara ny orana izay nikitsany 20 Oktobra na nataterana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha dia ny ohatran'ny 50 isanjato ny tapavitrihana tamin'ny fifidianana farany teo.